ao anatin'izay vaovao samihafa izay ihany moa dia mitoy indray ny raharaha Remenabila Monsieur Masoandro indray moa ity raharaha ity taoriana ny ilay asan-dahalo mahery vaika izay nitranga tany amin'ny commune misy 5 tany amin'ny distrikan'ny Vangaindrano ny alakamisy 9 febroary lasa teo manohitra marindrano ny filazana momba ny fahafatesan'ny Remenabila ary ny any an-toerana mikasika io ary dia mitondra fanazavana ny jeneraly Ravalomanana Richard commande ny gendarmerie pirenena gazety efa voasambotra gendarmerie indray mandeha ilay zany fa mihoatra ny 5-10 taona nke zany Remenabila zany mihoatra ny 5-10 taona ve izy hafa raha ny andafo ka hoe mafia dia afaka miteléguidé à partir ny internet na ny rehetrarehetra fa zany Remenabila zany tsy manana téléphone izy tsy manana zavatra icommandé à distance izy fa lasa itsika zany no mi-entretenir an'le mythe dia lasa misoratena fotsiny hoe zay Remenabila zay calque Remenabila rehefa tia pirory ny olona any le jiolà zany satria tsika mora vonona tsika hoe Remenabila onro dia matahotra dolo matahotra ka za zany tena hoe maty sy tsy maty za aloha hoe na anona izy aloha naratra izy ary raha nitsabo tena izy ka niditra hôpitaly tsy maintsy hita hoe rifa nitsabo tena zao zany tsy ray popoka mihitsy na tonga ny feovoaka iny dia ohatran'izao ny fandeha ny tantaraina aminareo fa tsy nazavainy collègue Lélisson mantsy le izy tamin'izareo nandeha tany zany dia matoa azo izy dia lamba mena iny dia dika zay tao zany Remenabila tamin'ny toerana io nefa ilay lamba mena najanony misy olona naratra lasa nandeha tany dia aveo tsy hitatsoa zany Remenabila tsy nahary Remenabila zany tsontsika dia taizona apetrany hoe maty Remenabila mba za amiko na velona izy na maty tsy dia any no tokony olana fa hoe tsika tokony tsika zany no manampy an'ireo le jiolà reo hoe mbola velona no Remenabila olona 7-8 taona ve zany hoe dia mbola matahotra nareo mialatsiny aminareo ahako fa tena zay olona matahotra zany dia tsy azoko zay olona mbola matahotra zany